Ampitombona ho aminareo mandrakariva ry havako koa ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ry Tompo rainay any an-danitra miantso ny anaranao izay vahoakanao, mahatsiaro ny soa sy ny tsara rehetra nataonao taminay. Misaotra indrindra Tompo, ary misaotra ny amin'izao fanomezany lehibe dia ny andro vaovao atolotra ao anay izao. Misaotra indrindra Tompo, atolotra anao hatrany dera misaotra ny hajaro ny voninahitra. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Efa andresantsika teto ry havana ny mikasika amin'ny bokin'ny Nehemia, mitantara ny zavatsarotra neny nivoaka an'Andriamanitra rehefa tafaverina avy tany amin'ny fahababoana tany Babilônia izy ireo, tonga eo Jerosalema. Ny fanamboarana indray ny manda no tena ady natrehana satria nanohitra an'izany hatramin'ny farany ireo Samaritana sy Arabo napetraka teo nandritra ny fahababoana. Eto amin'ny Nehemia 7 dia nivavaka sy ny fahadianana ny olona, ary tamin'izany no nitenenan'izy ireo ao amin'ny Nehemia 7:20 hoe: vakiana amin'ny anaran'i Jesosy, ary mifanahinao tsara dia nomenao azy koa ampianatra azy, ary tsy niaro ny mananao tamin'ny vavany ianao, sady nanome azy rano raha nangetaheta izy. Amen. Eto dia nahatsiaro ny fiainana tany anefitra ireto mpivavaka ireto, fiainana izay nahatsapana fa tao anatin'ny 70 taona nivezivezena tany anefitra dia tsy nisy fotoana ka tsy nahatsapana fa niaraka tamin'ny olona foana Andriamanitra. Raha tsy teny afa-tsy ny andry raona no mitarika amin'ny andro, ary ny andry afo rehefa amin'ny alina. Fa ankoatr'izany dia mbola nanome koa ny mana, nanome sakafo, nanome rano Andriamanitra. Fa mbola marika izany fahafenoan'Andriamanitra izany izay manatrika hatranin'ny olona dia nanome ny fanahiny koa Andriamanitra, dia ambara eto hoe fanahy tsara io izany. Ary io fanahy io araka nahitantsika azy eto no mpampianatra, dia tanteraka eto izany ilay hoe mitarika antsika amin'ny fanahy masina. Eto izy dia mpampianatra mihitsy, mpampianatra ka hahatonga mivoaka an'Andriamanitra hay manavaka, ny ankasitrahan'ny Tompo sy ny Jizy. Io fanahy io ihany koa no mahatonga ny olona io malina sy mahay mandanjalanja ka tsy ho resy na ho voafitaka Satana. Mpandresy ny vahoaka an'Andriamanitra, mpandresy ny olon'Andriamanitra, indrindra rehefa hitoerany fanahiny. Mandresy ny asan'ny Satana izany, indrindra ireo misakana tsy hahatanteraka, tsy hahatongavana amin'ny tanjona, ary andresena ny sarotra rehetra ihany koa. Ry havana, tena mampianatra ny fanahy masina, koa meteza ary ho mpianatra mora ampianarina isika. Fa hitsendanina koa hivavaka manokana rehefa avy eo, hoy izay te hoe tsy nisy fotoana tsy nahatsapana fa miaraka amin'ny olon'ny Andriamanitra tany anefitra, tao anatin'ny ady sarotra, tao anatin'ny zavatsarotra. Ry havako, raha mandihy zavatsarotra koa ianao amin'izao izany, mety misy ny aretina, mety misy ny olana sarobahana, mety misy ny tsy fisiana dia mampahery anao io. Tsy nisy fotoana izay tsy niherahan'Andriamanitra tamin'ny vahoakany, ary dia averina vakiana ho anao ny Nehemia 7:20 vakiana teo hoe: ary mifanahinao tsara dia nomenao azy koa ampianatra azy, ary tsy niaro ny mananao tamin'ny vavany ianao, sady nanome azy rano raha nangetaheta izy. Dia irariana mba hivaha ny olana, mba ho sitrana, ary dia andresy anao ry havana. Hivavaka ary isika. Misaotra Andriamanitra fa tena tsy mahafoy ny olona ianao, ary manahitra amin'ny olonao mandrakariva ianao. Misaotra anao izay amin'izao fotoana izao fa tsapanay Tompo, fa na dia mandalo ady sarotra aza sy zava-manahirana ny vahoakanao, dia manatrika eo foana ianao Andriamanitra, eo foana koa ianao Jesosy Kristy, ary mampianatra mba tsy voafitaka Satana, fa dia andresy. Noho izany dia raha misy any Tompo miady amin'ny aretina, amindrao fo mba sitranon' ire Tompo,
misy ihany koa mety tratran'ny tsy fisiana, olana sarobahana isan'andro tompo fotoan'izao mba angatahanay mba hamalino vavaka azy ireny, mba handresehiny ko tompo ka atonga azy tahaka ny vahoaka anao mba tonga soamantsara koa anekanana. Ary dia ohatran'ireto vahoaka niaraka tamin'ny meaha reto vita ihany koa ny manda, manana ny manda izay mba aorin'izy ireo amin'ny fiainana tompo dia tantany sofibiny mba ho vita ary ho tanteraka sy lavratra izany ho voninahitra ao. Dia iriny sy angatahanay amin'ny anaran'i Jesosy izany. Amen. Ho aminareo ry havako amin'ny fiadanan'i Jesosy. Amen.